Ny mampitarena ireo tantsaha amin'izao fotoana izao dia resaka vidin'ny la vanille. Nidina 500,000 ny kilon'ny la vanille raha toa ka 5,000 izany teo aloha. Nidina 500,000 ny kilon'ny la vanille any amin'ny distrikany Vavatena raha 5,000 izany teo aloha. Ka kivikivy ireo tantsaha manoloana izany. Ny sarandalana izay lafo dia lafo no antony hividianan'ny mpanangombokatra na mpanirany la vanille mora tahaka izao. Ny la vanille dia mbola anisan'ny ireo vokatra iharana haba 500 isanjato izay alainy Amerikanina. Toy ny fanao isanandro isanandro moa isika ato dia mizara ireo rehetra mandalo sy mizara ny vaovao misy ao a Madagasikara. Fa mialohan'ny hilazantsika izany zavadrehetra izany dia abonné vetivety ny chaîne antsika ary asio j'aime ny vidéo. Indrindra azadiny foana ny mametraka ny komantera. Ndeha aloha idirantsika vetivety izany fanaovana abonnement izany. Mialohan'ny herisoantsika amin'ny resaka zay ataontsika. Ndao ary tompoko lahy, ndao ary tompoko vavy, abonné vetivety ary ny chaîne antsika. Ilaza ny zavanisy ny nalaza tany Mahajanga moa isika ny tamin'ny iny andro ny asabotsy lasa teo iny. Raha fametrahana samboadiny député Afakandro Christian. Mpitandro ny filaminana no hita voamaraina teny amin'ny manodidina ny trano fonenany ity solombavambahoaka ity. Toy izany ihany koa ny nanodidina ny lapan'ny tanàna. Tsy ahivina fa no laviny OMC ao Mahajanga ny fangatahana fahazahoan-dalana nataony firaisankina ahafahana manatantosa ny fametrahana ny samboadiny ity solombavambahoaka ity izay tokony nataony andro ny asabotsy lasa teo. Arak'izany moa dia mpitandro ny filaminana no hita voamaraina teny amin'ny manodidina ny trano fonenany ity solombavambahoaka ny Mahajanga ity. Voaresaka moa ny mikasika aniny solombavambahoaka ny Mahajanga iny fandeha arisika hiresaka ny solombavambahoaka ny Mandritsara Baby Olivier. Mandritsara ankizy 700 misitraka fianarana teny vahiny izay tohanany député Baby Olivier. Ankizy 700 no tezena hahay teny vahiny ao amin'ny ivontoerana fampianarana teny frantsay, anglais, allemand ary mandarin. Mba hanamevana ny fiantohany ray aman-dreny ireo ankizy ireo dia misy ny fanohanana avy amin'ny solombavambahoaka voafity tao Mandritsara. Tsy iza moa izany fa Andriamatoa Rasolomanana Baby Olivier. Ankizy ny safidy tsy hiala an-tanàna ankatoko izao fialan-tsasatra izao no misitraka fampianarana teny pirenena vahiny maimaimpona ao amin'ny CFP Les Étoiles Anjovola izao. Efa vonona ny sehatra manaraka handray izay mahafeno fepetra amin'ny dingana mifanaraka amin'ny fahezana azon'ny mpianatra any antoerana. Ary voalaza ihany koa fa hiatrika fanadinam-panjakana momba ny haiteny vahiny ahafahana mahazo vatsim-pianarana mankany ivelany ireo ankizy ireo ary hahazo mari-pakasitrahana ara-panjakana momba ny izany ihany koa izy ireo. Ny fahazahoana an'izany mari-pakasitrahana izany moa dia voalazan'izy ireo fa fiarah-miasa amin'ny ministeran'ny fampianarana teknika sy ny fampiofanana arakasa. Hahazo taratasy manamarika ny fahavitany fianarana izay raha teo izy ireo raha afaka 3 volana araka ny nambaran'ny tompon'andraikitra ny ivontoerana. Mamporisika ny ray aman-dreny rehetra ao anatin'ny distrikany Mandritsara ny solombavambahoaka ao antoerana nandritra ny fitsidihana nataony tamin'ny ivontoerana ity ny andro ny asabotsy 9 aogositra 2024 izay tao Anjohivola. Ho an'izay mbola tsy mahafantatra moa ity Andriamatoa Baby Olivier ity dia solombavambahoaka ao Mandritsara ary efa bentanana tao Andaojango. Tsy vao androany ity solombavambahoaka ity no mitsinjo ny tanora ary manao izay ahasoany mpiray tanindrazana aminy. Rehefa avy niresadresaka ny mikasika anireny solombavambahoaka ireny moa isika dia andeha ary isika hilaza kely ity zava-misy any ivelany ity. Manda baiko ny miaramila, manomboka manohitra ny baiko ny gouvernemanta ny miaramila Israeliana. Nilaza moa ireto miaramila ireto ny hoe leo tofoka vizana izahay hoy ireto miaramila ireto. Ny lehibeny etamajoro koa nilaza mihitsy fa tsy mifanaraka amin'ny maha-olona intsony ity ady any Gaza ity. Izany moa dia taorian'ny filazan'ny praiminisitra fa hobidona tanteraka i Gaza. Tsy pitranga nezaneza any amin'ny firenena demokratika izao zava-mitranga izao manaraka sy mankatony baiko ny mpitondra politika ny tafika. Fa ity tranga izay misy any Israely ity dia anisan'ny tranga hafa mihitsy. Ny sehatra iraisam-pirenena
firenena afa-tsy Etazonia moa dia efa niantso any Israely mba ampitsahatra an'izao ady izao, dia io ny tafika mihitsy no mandany baiko izay ilay hoe baïonnette intelligente. Ya raha mahafantatra moa fa vokatra ity ady ity dia ny Gaza efa miharingana, ireo Israeliana ihany koa dia voasambelona mihena ampitoerana, nohon' zany dia tovoka leo ary vizana izy ireo. Nohon' zany moa dia araka izay efa voalaza teo, mandabaiko ny miaramila, mandabaiko ny gouvernemanta ny miaramila ary manohitra ny baiko ny gouvernemanta izy ireo. Rehefa avy nilaza ny mikasika ny zava-misy any ivelany iny moa isika dia andeha ary sika iverina kely indray ao a Madagasikara. Izy ity moa dia hafatra izay nambarany filoham-pirenena Andry Rajoelina ny andro vitsilasa izay. Tsy mitazam-potsiny isika fa miasa andro aman'alina hoy ity Andriamatoa filoha ity, miasa amin'ny fo, miasa ampitiavana ary tsy manaiky hakivina ihany koa fa miasa hatrany. Nilaza ihany koa moa ity Andriamatoa ity ny hoe miomana isika amin'ny fiatrehana ny haintany ary fantatro ny fijalian'ny mponina amin'ny tsy fampiandrano, ka izany no hanolorana ireto camion 80 ireto. Mazaka hatramin'ny 2 alina litatra izy reto ary ho ampiasaina hamatsiana ireo fokon-tany mijaly rano. Noho ny farany ihany koa no nilazany sy nanamarihany ny hoe maro ny fotodrafitrasa efa napetraka ary misy ireo zay mbola andalam-pahavitana ho fiadina tanteraka amin'izany tsy fampiandrano izany, hoy ny hafatra izay nambarany ity Andriamatoa filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara ity. Fa ny zava-nisy tany Tamatavina Toamasina kosa dia mitaky vahaolana anatin'ny 270 ora ny Silamo. Miantso mivantana ny filoha ireo mpino Silamo mba hamerenana ny tany amin'ny fikambanana sy hanery ilay mpandrava hanangana indray ny moské ao Toamasina faharoa ao anatin'ny 270 ora. Raha nampiantso ny mpanao gazety ny Bureau National ny Silamo ao a Madagasikara niaraka tamin'ny ireo olona pia ny moské manerana ny nosy taorian'ny fandravana izay everiny izy ireo fa tsy ara-dalàna. Nilaza izy ireo fa nisy vahiny nanao fanambarana fa iraky ny filohan'ny Repoblika no nandidina mpandrava na dia nisy fahazahoan-dalana ara-dalàna aza ny fanorenana an'io moské io. Tompoko vavy sy tompoko lahy, somary efa betsabetsaka moa ny zavatra izay efa nolazaintsika tato anatin'ity video ity. Raha fitipitinina ireo rehetra izay efa nasiandresaka dia nilaza ny mikasika ny tranon'ny solombavam-bahoaka ny Mahajanga Andriamatoa Afakandro Kristian moa isika teo izay feno ny mpitandro ny filaminana manodidina ny trano fonenany. Nilaza ihany koa ny mikasika ny solombavam-bahoaka ny Mandritsara ary nilaza ihany koa ny mikasika ny mpino Silamo ao Toamasina izay manome 270 ora. Tato ihany koa isika nilaza ny mikasika ny zava-misy any ivelany ny hoe mandabaiko ny miaramila, manomboka manohitra ny baiko ny gouvernemanta ny miaramila Israeliana. Tsy latsa-danja amin'izany ihany koa ny filazantsika ny hafatra izay nambaran'ny filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara tsy iza moa izany fa Andriamatoa Hajaina Andry Rajoelina. Ka hoya hoe betsaka ny zavatra izay efa voalaza ka tsy valam-parana itsony, ajanonantsika hatremo ny video antsika ary tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia mankasitraka anareo na vitana hainao hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka hiato misesisesy zay fa tsy halavana ny resaka ametra veloma izay veloma vetivety fa tsy hoe akory veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma ary tompoko lahy veloma tompoko vavy.